Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy. Toy ny tanàla very sampy ny evoaka malagasy ka manova no mety. Ny ady hevitra rehetra eny amin'ny fiarahamonina eny dia samy resaka amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe atao fady no mamerina ny Andry Rajoelina amin'ny fitantanana ny firenena. Mitoto tany mihitsy aza ny rehetra ny amin'ny hoe ampy izay efa nanaonao foana tamin'ny 2024 ka tsy hiverina intsony ny endrika tahaka ireny satria nametrak'olona liam-pahefana ka niangarina ny anaty vilany sy ny any anaty paosy ny vahoaka malagasy na maiky ampitondra fa tsy niaina tsara ny fiainana. Mifamezivezy eny amin'ny fiarahamonina eny koa ny resaka maro samihafa ny amin'ny hoe tena kenda ny vomangana sesiky ny tanana ny sikitira malagasy ary kakerin'ny Ambohikelitiana. Eritreretra fa Indray Rajoelina no hanafaka ao anatin'ny fahantrany malagasy kinanjo nampidikizo arivo eny mihoatra ny fahantrana ny ainan'ny malagasy teo aloha, ary tsy hoe fahantrana fa nihoatra n'le hoe tany andalam-pandrosoana zay nampalaza ny Madagasikara, fa tsy tany andalam-pandrosoana intsony Madagasikara fa efa tany marefo, tany mahantra fahadiran'ovana. Ahoana no hosain'ny saina mieritreritra ny amin'ny hoe hisy malagasy angalatra voamaso ary tratra farany teo raha ny vaovao samihafa atao anatin'ny distrika Morondava ny amin'ny voamaso miisa 30 be zao no tratra tany Morondava. Ahoana ny saina eritreritra ny amin'ny hoe misy famonon'olona ary fanapahan-doha be izao mihitsy no natao miala amin'ny vatana ny lohana malagasy. Ahoana ny saina ny eritreretana ny amin'ny hoe misy mangalatra ny zaza variry ary misy manao kidinampinina malagasy samy malagasy sy ny fandorana trano tsy ny daly tsony mandoro fa hatramin'ny nampitandro ny filaminana mandoro trano vaoka, tsy verenantsika ny zavatra tranga tany Anjorobe. Ahoana ny saina eritreretana ny amin'ny hoe tafiditra eto Madagasikara ireo karazana drogy samihafa zay nampalaza ny Colombie, nampalaza ny tany amina toerana samihafa toy ny tany Jamaika ohatra na tany Bolivia. Fa tonga eto Madagasikara na ny héroïne na ny cocaïne hatramin'ny ranom-panafody atsindrona ny tanora ara de tonga eto. Ahoana ny saina eritreretana ny amin'ny hoe ny vazaha vezivezy eto Madagasikara anie ka tsy hizahan-tany tsotra fotsiny fa amodika ny zaza malagasy na tovolahy kely na tovavy eny hitondra aretina ho an'ny tanora malagasy no hidirana eto Madagasikara. Tsy ny saina hoeritreretiny zany rehetrarehetra zany hoe zany sisa no hiafaran'ilay Madagasikara zay ny heverina fa ara-baiboly dia ilay paradisa kely. Fa tonga moa zany amin'izao fotoana izao ary anjakan'ny adevitra mahakasika ny Sodoma sy Gomora i Madagasikara satria tsy tahotra tsenatra mifampitantana eny amin'ny lalana eny ary rehefa miresaka mpitondra fanjakana dia saika hainoana ny amin'ny fisakazain'ny lasa milahy na mivavy samy vavy amin'ireo mpitondra fanjakana samihafa. Misy an'izany eto Madagasikara fa tsy isika akory ny mamorona. Zay zavatra nafenipenina, zay zavatra tsy nisy hatramin'izay nisy ny fanjakana na fanjakana mpanjaka na ny fanjanahantany na fanjakana republikana zay misy sy ainantsika ankehitriny fa misy zany eto Madagasikara. Izany no ilaina ny fanjakana ny amin'ny hoe hiaro, hitatana ary hametraka amin'izay hasiny maha-malagasy ny soatoaviny zany. Fa neto moa fanjakana manao sain-jaza, fanjakana manao fanahin-jaza ka tsy mikendry afa-tsy ny hoe fidongina, tsy mikendry afa-tsy ny hazona ny androany ihany ary tsy mikendry afa-tsy izay mety hafinaritra azy mahazaza azy. De midongy eto seroa, manao ataka eto seroa, de rehefa tsy mahazo de mitomany ary rehefa tsy mitomany indray de manao tadibolana sy manao fihetsika mikendry apotika sy anao zay aly amonina ny hafa. Ny eto moa fanjakana manao fanahin-jaza ka ny adiny betsaka fa tsy ny endriky ny fihavanana hitandrovana amin'izay hoe misy ray aman-dreny de ny fanjakana izany. Maninona tsika no miresaka an'izany hoe fanjakana manao fanahin-jaza zany satria be loatra ireo endriky ny tsy fahamatora-pitantanana misy eto Madagasikara. Tsy hitanisany zavatra tsy mbola fahita teto ambonin'ny tany isika ny amin'ny hoe avy manao latsabato eo anivon'ny Nations Unies ny tompon'andraiki-panjakana tsisy herinandro niny akory de mitsipaka an'izany ary manala tompon'andraiki-panjakana ambony. Moa ve tsy fanjakana manao sain-jaza zany? Eto no misy kabary tsara lahatra eny amin'ny tribunal Nations Unies kanefa ny zavatra resahana dia tsy mifanaraka akory ny zava-misy eto Madagasikara.
Ary eto misy an'izany fanjakana manao fanahin-jaza zany ka resaka desainy mena kana référence ary miresaka sy mamihevitra ny amin'ny hoe elefanta, girafe, zebra sy ny sisa sy ny sisa. Eto misy fanjakana manao fanahin-jaza ka ao anatin'ny 3 taona mahery hitantarana ny firenena dia tsy sasatry ny manova mpiambana ao anatin'ny gouvernement ary ampozina indray amin'ny taona mitsidika io na amin'ny farany taona hikitika mpiambana vaovao eo anivon'ny gouvernement. Fa eto misy fanjakana manao fanahin-jaza ka tsy mikendry afa-tsy izay amenoana amin'ny paosiny ka rehefa tsy feno ny paosy dia variana mifamingana ny namana zay niara-ny saosy, niara-ninana ary niara-niakatra tamin'izany fitantanana ny firenena izany. Ka rehefa mifamady miady aorianao de mifampitoroka ary mifamono mihitsy aza ny zaza mifanao izany. Fa raha misy ray aman-dreny, raha misy olona mihevitra fa zoky mifananatra, mifanaja ao anatin'ny feham-pihavanana, zany no ifanarahana rehefa malagasy satria ny fihavanana sy ny sotoavina de ny lalain'ny malagasy izany. Ary tsy adalan'ny Ntaolo nanao an'le hoe tany misy olobe tsy miady zaza. Saingy tsisy olobe eto Madagasikara de miady ny zaza. Ny zaza ao anatin'ny fanjakana miady ary mifamotika sy mifanala baraka mihitsiny. Fanjakana manao fanahin-jaza satria anjakany ny resaka kisipasipa kivadivady ny samy mpitatana samy hafa izany. Fanjakana manao sahin-jaza satria tsy mikendry afatr'izay fahefana anio de anio fa tsy mitsindro lavitra anoavin'ireo taranaka rapitso sy rafakapitso. De miverina ao anatin'ny adevitra samy hafa itsika ankehitriny ny amin'ny hoe ahoana no ahafahana misoroka izao zava-misy izao. Izany ve no antony mahatonga ny adevitra rehetra zay miparitaka eny amin'ny fiarahamonina ny amin'ny hoe aza atao tsony ny mamerina izao fanjakana rajoelona izao mba hananana hasy-piandrianana, mba hananana an'izay tombotsoa ambonin'ny firenena zay amin'ny fitsonjovana ny tandrazana sy ny vahoaka ao aminy. De samy miresaka ny nivon'ny fiarahamonina eny ny amin'ny hoe inona no atao amin'ny 324 akoatrin'ny fisoratana anarina ao anatin'ny lisam-pifidianana de niambina izay teny fampanantenana, iambina amin'izay mety ho dokadokam-pitantanana sy ireo heverina fa mitady hivarotra sakabelo indray ka mieritreritra mbola hanao fanahin-jaza ho avy hiteto tokantrano hanome vatomamy kely sitranay ho an'le malagasy zay hojonoana amin'ny raharaham-pifidianana ho avy eo. Samy efa nakalesona ny rehetra ary samy mieritreritra fa ampy izay 13 taona nanam-poterina Madagasikara izay nanomboka tamin'ny taona 2024. Amerina fijery vaovao ny malagasy ary tonga ao anatin'ny vanim-taona mitady ny very zay very nanomboka ny taona 2024. Tsy mora ny amerenina izany ary tsy mora ihany koa ny handimbo ny fanjakana zay potika ary latsaka anaty lavaka ankehitriny ka anarina sy hitondra azy ety ambony indray. Mila tahatsoroky ny rehetra izany ka ametsaka fanjakana ray aman-dreny miala ny fanjakana manao fanahin-jaza ka tena hitsinjo ny mpiarabelona sy ny malagasy mpiray tanindrazana. Izany nofinofy sy reharehan'ny rehetra ary zany no ady atrehana komba farany hozy ny rehetra zay miresaka any amin'ny fiarahamonina eny dia ady madio hiatrehana ny fifidianana zay verina fa tokony hisy fifidianana madio ho avy eo ka ny fikaonan-doam-pirenena no andamina an'izany raharaham-pifidianana izany. So izy antsika indray ny adevitra arakaraky ny fivoaran'ny raharaha amin'ny zava-misy ataon'ny fanjakana hatreo alohan'androany misaotra tompokolahy makasitraka tompoko vavy.